Les fils de voalefina noho ny fahatsotsika sy ny torotorona noho ny elokontsika. Ifampijaliana nazontsika fihavanana no namelezana azy ary nidikapoka tamin'ny nahasitranana antsika. Isaia 7:15 ny andininy 5. Herinandro masina 2:24 eto amin'ny radio Vaovao Maso. Anio alahady ny sapandrify hotarian'ny miaramila fahamarinana eto ara-miara-jatovo ary nitondra ny afatr'Andriamanitra kosa ny mpitandrina Lazandray Martin. Mampitomboina ho amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Amen. Ndeha araka idera sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra isika riavana amin'ny alalan'ny Salamo 2:20 ny andininy rehetra no iarahantsika rehetra manandratra ankehitriny hideratsika n'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo. Salamo 2:20. Rehefa hita iarahantsika rehetra manandratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Faly aho raha hoy zareo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehova. Ny tongotra efa mijoro eo amin'ny vavahadinao ry Jerosalema, dia nao ry Jerosalema izay efa vita, tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Any ny akaran'ny firenena dia ireo firenen'i Jehova, lalàna amin'ny Israely zany, mba isaotra ny anaran'ny Jehova. Fa any no misy seza fitsarana mipetraka, dia ny seza fiandrianan'ny mpianakavin'i Davida. Mangatafy fiadanana ho an'i Jerosalema. Ambinina ane izay tianao, fiadanana ane ao anatiny mandanao, fanambinana ane ao an-dampanao. No ndralahako sy ny namako no anaovako hoe fiadanana ane ho ao anatinao. No ny tranon'i Jehova Andriamantsika dia hitady izay hahatsaranao ao. Amen. Mbola iarahantsika rehetra manandratra riavako ny firana 7:30 ao anatin'ny firana FFPM. Panzaka andani luvana fanyana rebaka mikani uana avia bifari imala elufu afauni mizali siazuni manzu avia famisetu atini uluna
indray ny fifaliany fonay Andriamanitra raha mbola omenao izao fotoana izao indray ankehitriny afaka miaraka miombona amin'ny anjelin'ny lanitra miompy sy mankalaza manome voninahitra anao Andriamanitray dia ilay Andriamanitra tsy tomay zavatra rehetra tonga nofy tetỳ an-tany tokoa ianao Jesosy Kristy mba hitondra famonjena ho anay mpanota indray ny fifalianay raha afaka miara-mankalaza indray izao andro anio izao izay anomboanay indrindra Jesosy Kristy eo ny fahatserovana lay herinandro izay niaretanao ny fangery firena sy ny fahoriana lalina tetỳ an-tany indray toy izay miara-mioby anao miaraka manandratra anao manome voninahitra anao Andriamanitray mba tsy ho tahaka andreo vahoaka tany Jerosalema fa izay nioby hosana kosa nefa izay ankehitriny Jesosy Kristy nefa avy eo manandratra ny omboiomboy sanatria fa izay rehetra tompo dia hiaraka hankasitraka anao noho ny amin'ny famonjena izay vitanao Jesosy Kristy ka raha matsiaro izao alady ny sampandrofia izao zahay izay hamelaranay koa ny fonay ankehitriny ho antsakanao ilay mpanjaka ny fiadanana hitoeranao ilay mpanjaka ny fiadanana ao anatinay tsiraray avy tompo mba tsy fotoam-berimaina anay izao fotoandrao fa fotoana koa tena azahoanay mandray hafatra avy aminao ary indrindra ihany koa Jesosy Kristy hirina indrindra ny anandratra anao ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay tompo ny tompo ilay Andriamanitra lehibe ilay Andriamanitra mahery ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ka tonga anay mbola hiaraka ioby manao hoe Jesosy mpanjaka malaza ny tompo mpanjaka anay ianao ilay mahery sy tsara indrindra no asandratray sy iteranay hiarantsika rehetra mbola miretona izany hira fa 170 amby 100 izany. Since I
tsy misimisy tokoa jesosy kristy eo ny tahaka anao, tsy misy afaka ny ampitoviana tsy ampilaharina aminao izay mety hoeverinao manam-pahefana ambony indrindra eto amin'izao tontolo izao. Tsisy afaka ny atohitra ny herinao sy ny fahefanao ihany koa izay rehetra mety hoeverinao mahery eto amin'izao tontolo izao. Mendrika ankalazaina ianao, mendrika hoderaina ianao Andriamanitra, ianao ilay mpandahatra endry, ianao namorona izao rehetra izao ary tsampanay fa Andriamanitra lehibe ianao. Tsara sady mahasoa izay rehetra nataonao amin'ny fiainanay tokoa araka izany tononkira izany. Adrany koa Jesosy no mbola mahatonga anay hatrany manandratra fiderananao ka hiarahanay miredona fa tsy hainay ho tantarainy ireo fahasoavana marobe izay hataonao eo amin'ny fiainanay isanandro, ka hatonga anay mbola hiaraka hika manao hoe mo haiko tantaraina ny hasoavanao, mifamatra taminay na ny fitiavanao, ny vahoaka sesehina izay nahazo famonjena no hidera ilay mpamonjy soa, ka ilaza izay manao hoe Jesosy no derao, Jesosy no derao, koa misandrata amin'ny avo indrindra ianao ry tomponay tsy toho. Amen. Ny firana FFPM 470 no andeha aratsika rehetra mbola miredona ankehitriny, hisaintsainantsika indrindra ny amin'ireo zava-tsoa maro izay ataon'ny tompo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Muaikyu tantaraina ni hasoavana, ni famatra taminaina, ni fitiavana, ni vahoaka sesehina, sana hazo famonjena, no hiderilay mpamonjy soa. Sava ewi masuna na titini sasanyaza nianarana malaza, zavukosa ankalaza azere zesonudera zesonudera
rahantsika rehetra mamaky ankehitriny ny Matthieu toko 1:20 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 2:20. Matthieu toko 1:20 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Inakaran'i Jesosy tany Jerusalema. Ary nakaiky an Jerusalema izy ka tonga tao Betifaga any atendrombohitra Oliva. Dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe makanesa amin'ny rovohitra tandrifonareo iroa. Ary miaraka amin'izay dia ahita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo. Va ao izy dia eto aty amiko. Ary raha misy miteny aminareo dia lazao hoe misy raharaha anlan'ny tompo azy. Ary dia avelany hoentina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazain'ny mpaminany hoe lazao amin'izy io na zanakavavy indro ny mpanjaka avo anao malemy fanahy sady mitaingina zanaboriky. Dia ny zanaky ny boriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nandedin'i Jesosy azy. Dia nentiny ny boriky sy ny zanany ary nataony teo ambony ny lambany. Ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana ary ny sasany nanapakaratsaka azo dia nalahany teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay nieloha azy sy izay nanaraka dia niantso hoe hosana, hosana ho an'ny zanaky Davida. Isaorana ne izay avy any amin'ny anaran'i Jehova. Hosana ny amin'ny avo indrindra. Ary noho ny efa tafiditra tao Jerusalema izy dia niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa zao. Ary ny vahoaka nilaza hoe izao ny Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilea. Amen. Andeha hanomana ny fomba mampanahintsika isika zavana indray ny afatry ny tenin'Andriamanitra izay ho zarain'ny mpanompony ho antsika ankehitriny. Zava-tsoa tokoa ny fitsipika aho. Ira ao anatin'ny firana FFPM larana 10 no andeha atolotra anao ankehitriny eo lavatsika ny tenin'Andriamanitra. Zava-tsoa tokoa ny fitsipika aho, Tompo Andriamanitra. Teny mahasoa aina heriko mba ho an'izay manohy. Famonjena ho an'izay mande. Maiziny zahay kely fantatray nefa ao mitenina. Tiro sy fanilo ny tongotray ankanesana mina. Sy manambrao ny fitsipikay miraoanay renanabe. Sarobidy tsy atoy zany didina famonjena ho an'izay mande. Rahalay mpanay toy ny zanakao indro ao mitenina. Sabatry ny foanoheranay iray ratsy hatrizay. Sy manambrao ny fitsipikay miraoanay renanabe. Sarobidy tsy atoy zany didina famonjena ho an'izay mande. Iara ivavaka tsika. Jesosy io misaotra anao zahay nomenao an'izao fotoana izao indray afaka hiaino teninao, afaka hiaino ny afatrao. Mankasitraka indrindra Jesosy fa tena tianay ianao ary mamindra fo aminay isan'andro ka omenao anjara indray zahay ankehitriny omenao anjara amin'izao fotoana izao. Dia miasa mahery ianao fanahy masina hanazava ny sainay na ny zahay hiaino ny teninao na ireo izay hamaky ihany koa. Dia
Mankasitraka Tompo amin'ny fitiavanao, dia eo ihany koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao, dia fenoy ny fanahinao masina mba tsy hisy afa-tsy ny teninao irery ihany no ambara etona. Dia mankasitraka indrindra fanahy masina amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ovakina amintsika ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Romanina 9 raisina manomboka eo amin'ny 9:30 ary atsahatra amin'ny 9:7. Romanina 9 manomboka amin'ny 9:30 ary atsahatra amin'ny 9:7. Amin'ny anaran'i Jesosy, inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohatra antsika, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Iza no hampangan'olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao no namonoana anay mandrakariva, toy ny ondro vonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany, dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony na ny ambany, na inona ny amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ampitombona ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andreny tenin'Andriamanitra isika riavana mialohan'izay andeha hivavaka isika tompoko. Tompo araka izany dia mangataka aminao izay irao ny fananao masina ho anty amponay hameno ny fonay hanokatra ny saina sy ny foamam-pananay mba handraisanay ny teninao, ny fampahirezana avy amin'ny teninao. Andriamanitra, mitenena araka ny fombanao, misaotra fanahy masinao, misaotra Jesosy Tompo fa amin'ny anaranao nanaovanay ny vavakay. Amen. Misaotra ny tompontsika riavana noho ny amin'ity perikopa ity izay eo ampandrenesana an'izany vaky teny izany tena mampahiry. Ary zay riavako no tiako mba ho zaraina aminao amin'ity fotoana ity, tena mampahiry ty tenin'Andriamanitra ity. Mba jereo any riavako hoe tena tsy haiko fa za eo ampiainona n'le vaky teny tena risy lahatra mihitsy. Zero zany vaky teny zany hoe inona no lazaintsika ny amin'izany zavatra zany. De tsy ho resahantsika intsony ny zavatra voalazan'ny Paoly teo aloha, fa le voalaza ankehitriny mihitsy ny hoe raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no ahatohatra antsika. Zany hoe le olona iandanin'Andriamanitra, le olona omban'Andriamanitra, ary ianao mihitsy zany riavako, ianao zay miaino zao afatra zao hoe io Andriamanitra miandany aminao io no Andriamanitra momba anao, iza no ahatohatra anao. Misy fotoana ny fanontaniana tsy maintsy valiana. Eto fanontaniana tsy mila valiny akory, mazava ny valiny, fa tsisy ahatohatra anao eo alohan'ny fahavalo zay atrehanao. Azo antoka ny fandresena. Ary moa dia mifandray amin'ny andininy eo ambany eo hoe amin'izany rehetra zany 7:30 dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no ahatohatra antsika? Fa ao amin'ny Kristy zay tianao dia manoatra noho ny mpandresy ianao riavako. Zay zavatra fantatro zay. Inona ny ady atrehanao riavako? Manana ady atrehana ianao, manana olana ianao, misy fahavalo ianao,
zay araky ny azany Paoly azy hoe tsika tsy mitolona amin'ny nofo amandrafa amin'ny fanahy ratsy amin'ny fanjakana amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizina an'izao ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra zay mampahory anao mitady alozongozona ny finoanao mitady tena andavo sy abitaraboka anao fa eto ry havana ny tenin'Andriamanitra tena manome toky manoatra noho ny mpandresy anao tsisy atohatra anao tiako raisinao anatin'ny fonao zany toko meny tenin'Andriamanitra zany ry havako fa ninina ady atrenao ninina problema anao mahazo matoky anao fa raha mbola Andriamanitra velona zay vavahanao Andriamanitra rainy Jesosy Kristy ilay mahefa ny zavatra rehetra io le Andriamanitra lazaiko marina aminao na ary ny lanitra sy ny tany io le Andriamanitra zay lazaiko marina aminao fa nafony zanany lahatokana mba ho anao antoko ny fandresena ho anao zany io le Andriamanitra nampitsahatra ny tafio-drivotra io le Andriamanitra nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty na de efa trandro nandevenana aza i Lazarosy io Andriamanitra velona io no Andriamanitra miteny amiko sy aminao ankehitriny fa tiany any ho mpandresy anao tiany ho mpandresy anao azany ry havako ny tiako voarainy kristianina am'izao fotoana zao am'izao fiainana sarotra sy manahirana zao fa misy fanantenana anao eo anoloan'ny ady sarotra atrehanao ninona problema zay mety mangejanao ninona toe-javatra mety ho atrehanao mandresy anao aza misalasala intsony aza miaotra na de kely akory azy ary zany tony teny Jesosy Kristy teny soratra masina aza matahotra evatra ny amin'ny testamenta taloha zany ry havako nampaherezan'Andriamanitra ny zanak'Israely Jehova iady ho anareo fa ianareo kosa ao anantony ianareo kosa angina zany Andriamanitra miady ho atsika zany ry havako de toko sy fanantenana ho atsika mamaky vaky zao fiainana zao zay ny fampahirezana anankiray voalohany fampahirezana anankiray faharoa ry havako eto amin'ity tenin'Andriamanitra ty tena tiako loatra mihitsy le tenin'Andriamanitra hoe iza no hiampangany olom-bofidin'Andriamanitra iza no anameloka tena lazaiko aminao ry havako fa famelan-keloka tsy misy fetra fanomezana sarobidy atolotra Andriamanitra ho anao vokatry ny fitiavany vokatry ny fanolorany Jesosy Kristy ny ainy teo amin'ny fijaliana nanekeny isolo vonanao ianao ny tokony ho faty sy ho elohana fa saingy noho ny fitiavan'Andriamanitra tsy misy fetra de nekeny Jesosy Kristy nitondra ny sazy zay tokony hatra aminao ny vokatry ny fahotana zay tokony ho babenao fa netiny Jesosy Kristy zany ary no zany rindra ny mahatonga antsika tena manana fanantenana ao anatintsika ianao zay mahatsiaro fa mpanota matevi-koditra everinao fa tsy misy famonjena azonao antenaina intsony androany lazaina aminao tsy misy afaka miampanga anao eo anatren'Andriamanitra tsy misy afaka manameloka anao eo anatren'Andriamanitra noho ny amin'ny Kristy zay maty nefa nitsangana tamin'ny maty fa indrindra noho ny amin'ny Jesosy Kristy noho ny amin'ny Jesosy velona zay mifona ho aso anao eo an-tanana ankavanany ray isan'andro vesara keliko ianao ry havana tsapanao tsaronao ny vesatry ny ditra ny ainanao hatramin'izay ny adalana ny ainanao hatramin'izay ny fahotana zay ny lomanao hatramin'izay ny lomanosanao avokoa ny karazam-pahotana rehetra fa ny tompo zay tia navitra anao no miteny aminao tsaroko ny teny Jesosy tamin'ilay vehivavy azy ola-tanana nijangajanga hoe raha vehivavy nisy nanameloka anao va zaho tsy manameloka anao ho anao mpanota miainy zao tenin'Andriamanitra zao tsy tonga nameloka anao ny tompo tsy tonga hitsara anao ny tompo fa raha mitodika amin'Andriamanitra ianao androany koa no itenenan'Andriamanitra aminao fa tsy misy miampanga anao Jesosy tsy manameloka anao havela ny eloka ianao ry havako dioviny ianao hamarininy ianao ary hamasininy ianao atsangan'Andriamanitra ho zanany ianao mba ho tonga olom-baovao saingy miankina aminao raha manakitodika amin'Andriamanitra ianao ka vonina ny bebaka ianao vonina hiala ary atreto kosa ry havako tena ho tsaronao fa rehefa mamela eloka anao ny tompo ampy zay ny andro lasa raha misy olona ao amin'ny Kristy olom-baovao izy ndreo ianao lay mpanota amin'ny bebaka mamoa voa mendrika ny fibebahana lay olona tapa-kevitra sy tena resy lahatra fa handray ny fiainam-baovao zay entin'Andriamanitra ho anao ao amin'ny Jesosy Kristy noho ny amin'ny fanahy masina zay mitarika anao isan'andro ka manavao anao mampianatra anao ny sitrapon'Andriamanitra zany Andriamanitra mitory fitiavana aminao zany Andriamanitra tsy hanameloka anao ary atonga anao hanana zo ho tonga zanak'Andriamanitra andova ny lanitra tsy ho azonao naovinanao viny zany ary tsy misy na inona azonao atakalo izany fahasoavan'Andriamanitra zany fa fahasoavana maimaim-pona omen'Andriamanitra anao maimaim-pona
miankina amin'ny finoana sisa finoanao anatona an' Jesosy Kristy hitaraboka eo ampotony fijalian' Jesosy Kristy miankina aminao sy ny faharesendahatra ao fa vonona ianao hiantoraka amin'ny Kristy hiantsampy hiantoraka eo atongotry Jesosy Kristy mba hanraisanao ny famelan-keloka fa izany ny atopatongavan'i Jesosy tsisy hanameloka anao tsisy hampanganao intsony zanak'Andriamanitra ianao fa saingy izao kosa ny tenin'i Jesosy aminao averiko aminao ny ray mandehana amin'izao sisy izao izy aza manota intsony lalam-baovao ny ray iainana fiainam-baovao ny ray ilay iainana ry havako fiainany zanak'Andriamanitra fiainany voavela eloka fiainany olona vita fihavanana amin'Andriamanitra indrindra zao vanim-potoana ny karemy zao tena hitomana anao mihitsy hoe fotoana zao miantso anao ny tompo a tiany mba hiombi-piainana aminy ianao tiany mba ho vita fihavanana aminy ianao tsy misy tsony hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra satria Jesosy Kristy mihitsy no miandry ianao Jesosy Kristy mihitsy ary tena lazaiko aminao ko ry havako fampaherezana fahatelo eto amin'ity andinitsoratra masina ty izay tiako menanao mazava ny teny Jesosy eto tsy omeny anao maimaimpona miaraka amin'ny kovany zavatra rehetrarehetra amako le tenin'Andriamanitra eto tsy omeny antsika maimaimpona miaraka amin'izay kovany zavatra rehetra teo zany de teneniko anao hoe Andriamanitra mampandresy anao mandresy anao noho ny amin'ny Kristy voavela eloka ianao ary tsy misy fetra zany famelan-keloka omain'Andriamanitra zany fa eto Andriamanitra tena manakare-pahasoavana mamaly vavaka anao ary eo ny tiako hifantohanao Jesosy Kristy aza nomen'Andriamanitra anao ny zanany lahy tokana aza nomen'Andriamanitra anao ny ainy zanany lahy tokana aza nomeny ray ho anao ny ainy Jesosy Kristy nafono anao inona indray mihoatra no zany ry havako sokafan'Andriamanitra ho anao ny lanitra arotsak'Andriamanitra ny fitahiana zay mahatery ny fonao zany Andriamanitra ivavahantsika zany ry havako Andriamanitra tena manakare-pahasoavana raha ny zanany aza nomeno anao inona moa io tarainanao andro manalina io inona moa io olana mampisento ny fonao andro manalina io inona moa io etaeta ao anatinao io etaeta zay tsy mety mangina fa tena te hiantoraka amin'Andriamanitra lazaiko aminao ry havako fa antoko ny valim-bavaka lehibe ho anao zany tena latovy ao anatin'ny fonao tsara rehefa mivavaka anao amin'Andriamanitra ray hoe Andriamanitra ny zanakao aza nomenao a maika fa ty problemako ty ve nitsovahanao a maika fa ty aretiko ty ve nitsiosotraninao maika fa ty adiko ty ve Jesosy eo ny tsy hanomezanao afa eny fandresena ninina satria zay mihitsy ny fetra ny zavatra rehetra Jesosy Kristy no tena faratampo ny valim-bavaka faratampo ny fanomezan'Andriamanitra ho anao ny lanitra omeny anao ny fiainana mandrakizay omeny anao noho ny amin'ny Jesosy Kristy maika fa ny zavatra ny tany ve no avelany ampahory anao lay Jehova mpiandry tsara Jehova ny mpiandry a tsy ananinona ozy tsy anan-java mahory a Jesosy Kristy lay mpiandry tsara nafony ainy ho anao ary fitiavany zany tsy misy manana fitiavana lehibe no zao tena mahafony ainy amonjy ny sakaizany ny ainy Jesosy aza nafony ho anao ry havako malala mamaky iperiko opa eo anao tena fahamarinana lehibe ndrotra tena hitsapanao tena zany mihitsy raha fitiniko ny avatra ry havako afatra fampaherezana aza tena mampirisika ny kristianina rehefa mitory an'ity tenin'Andriamanitra ty raha mba misy ko tenin'Andriamanitra tokony ho hainao tsenjery tahaka ny salamo 7:20 hoe salamo 7:100 hoe tahaka ny toritenina nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra Matteo 5 fa ity Romanina 9 ty koa manomboka amin'ny 9:30 mba tokony ho hain'ny kristianina tsenjery fa sady fanekempinoana sady faharesendahatra sady fijoroana vavolombelona sady toko sy fanantenana mba izany no irairainao amin'ny fiainanao ray manontolo eo anoloan'ny ady atrehanao eo anoloan'ny fahasahiranana eo anoloan'ny toe-javatra maro samihafa atrehanao irairanao zany iza no hampangany olo voafidin'Andriamanitra iza no hampangany olo voafidin'Andriamanitra iza no hanameloka en Kristy Jesosy nefa sady maty nitsangana tamin'ny matiko nomen'Andriamanitra ho anao omeny antsika maimaimpona ny zavatra rehetrarehetra manoatra noho ny mpandresika amin'ny alalan'ilay ty antsika fampaherezana ho anao fampaherezana ho anao zao tenin'Andriamanitra zao Andriamanitra mampandresy anao fandresena tsy misy fetra ninina ady atrehanao ninina olana fa ankoatr'izay tena hoe famelan-keloka tsy misy fetra Andriamanitra te hanavao ny fiainanao Andriamanitra te hanavao ny tantaram-piainanao fa raha tonga ao anatin'ny fonao zany filazantsara zany ny hery ny filazantsara hamela ny fahotanao sy ny ditranao rehetra tonga anao amin'ny fiainam-baovao fa tsy zany ry andry havako fa valim-bavaka mahagaga valim-bavaka tsy misy fetra raha ny zanaka laha tokan'Andriamanitra zanafono anao ry havako malalo
Zany no mahatonga antsika afaka mirahira eo anatren'Andriamanitra fa ianao lay Andriamanitra, lay zanak'Andriamanitra, atobak'Andriamanitra eo aminao ny fahasoavany tsy misy fetra, ny fitahiny tahaka ny hoe triarin'Andriamanitra ny lanitra, arotsany ny fitahiny ho aminao, atobany eo amin'ny fiainanao, ataony miavosa eo amin'ny fiainanao. Zany no mahatonga antsika kristianina na eto amin'izao tontolo izao feno fahoriana misy ady-atrehana azy, mahatsiaro sambatra, mahatsiaro feno fifaliana, mahatsiaro manana fiadanana, mahatsiaro tena hoe manana ny Kristy ka manana ny zavatra rehetrarehetra, dia manana fifaliana tsy misy fetra, manana fiadanana tsy misy fetra. Raha voarainao zany tenin'Andriamanitra zany, fanahy masina ne hiasa ao anatinao, ahatanteraka ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ahatonga anao tsy hitanondrika intsony. Ho anao izay mandray zao tenin'Andriamanitra zao, tsy hitanondrika intsony. Ampy zay ny fitanondrehana, ampy zay ny alahelo. Mitraka, jereo Jesosy Kristy, jereo le Andriamanitra rainy Jesosy Kristy izay tianao. Tsy nametra fepetrana inona na inona aminao, fa manome anao maimaim-poana, hifalianao manomboka izao, hijoroanao vavolombelona, fa ny Andriamanitra ao, Andriamanitra tena akaiky anao, ary vonona hanome fiainana sy fifaliana ho anao, ho aminao aneny Tompo ry havana. Amen. Vavakitsika tompoko. Andriamanitra, saotra anao indrindra, saotra anao amin'izany teninao zany, mampahery anay loatra. Hitanao Andriamanitra ny ady atrehan'ny fiangonana, ny ady atrehan'ny kristianina maro eto amin'izao tontolo izao, indrindra dia tena mijoro zanak'Andriamanitra. Tsy mora ny ady atrehana Tompo amin'ny endriny maro samihafa, tsy voatanisa fa fantatra ao avokoa toe-javatra rehetra atrehany zanakao. Fa Andriamanitra mandray zany teninao zany zay, tena mariny. Raha Andriamanitra ny momba anay, iza moa no atohatra anay? Manoatra noho ny mpandresana izay manana anao Jesosy. Ary eo anoloan'ny adalana sy ny fahotana vitanay, ny manamelo tena mitambesatra ny vokatra ny fahotana. Dia marina ny vavaka ny mpanomponao Davida hoe, aza ny fahotana, ny fahatanoranay no tsarovanao, aza ny fahotanay Tompo ny tsarovanao. Ade misaotra noho ny amin'ity teninao androany ity. Ataovy eo tena mamerovero ao anatin'ny fona, iza no ampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra, Andriamanitra no manamarina. Iza no anameloka Kristy Jesosy no efa maty sagaditady nitsangana tamin'ny maty, ka mifona ho any an-tanakavanany ray. Tena ho marina rabaky teny ny salamo hoe, sambatra ny olona zay voavela eloka, sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahany. Mba izany Andriamanitra no amerovero ao ampon'ny zanak'Andriamanitra, voavela eloka manana fiainam-baovao noho ny aminao Jesosy Kristy nafony ianao to amin'ny hafijaliana. Ka dia ho marina fa tena nanadio anay ianao Jesosy tamin'ny rano ny sosarobidy, nanavao ny tantaram-piainana ianao, dia ho hitanay zany fiainanay fa na tsy mbadiky ny filazantsara, le fiainanay tao anaty fahalovana, fiainanay tao anaty fahafatesana, fiainanay tao anaty nyaizina, no ankehitriny fiainanay tena misy fiadanana, misy famirapiratany voninahitr'Andriamanitra, misy fahazavana mahagaga, satria voavela eloko zay, olom-baovao ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary indrindra Tompo, misaotra indrindra, fa manomboko zao zay tena tsy eritreritra mihitsy ny hoe mahantra tsia Tompo, fa ianao aza Jesosy natolotr'Andriamanitra ho anay, feno tsy misy fepetra. Ninina angatanay, ninina hitala ho anay, Andriamanitra manakare-pahasoavany anao, tao fantatry ny kristianina zany Andriamanitra, mba tsy hareraka anay eto amin'izao tontolo izao. Ade misaotra indrindra Tompo, misaotra anao indrindra, ny antefany teninao aty amponay, ny herin'ny teninao Tompo no ampandositra ny aizina rehetra, ny herin'ny teninao Tompo anangana ny fanantenanay, ny herin'ny teninao Tompo no ampijoro anay indray, ka hatonga anay anana fiadanana sy fifaliana velona ao aminao Jesosy, zay velona mandrakizay. Ka dia misaotra Tompo, ndreo ary netaeta ny zandrinao Jesosy, ny rahalahinao, ny anabavinao, indrindra ny azahoana mitoro ny filazantsara, indrindra zay talaonay to amin'ity firenenay ity, hitondranay ny fifonanay Tompo ho an'ny firenenay, ho an'ny fiangonanay. Andriamanitra, mamindrafoe noho ny vavakay Tompo, mba ho vonjeny Madagasikara, mba ho tahina ny firenenay, any marary Jesosy, any amin'ny toerana maro samihafa any an-trano atokantrano, any amin'ny hopitaly, any amin'ny toby, any manampahoriana,
any voafonjany amin'ny toerany misy fonjany rehetrarehetrany, any Jesosy manana ady atrehany any amin'isy atokantrano an'izao ny fantatro Andriamanitra. Manerana zao rehetra zao ianao, mahidy ny ady atrehany zanakao rehetra, ny fantatro Jesosy hitondra azy ireo voaka ho amin'ny fitaina mahatretrika ianao, mba ho fantany fa tsara ny Andriamanitra zay vavahany, Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, dia rainy isan-kalazaina mandrakizay ny anaranao Tompo Andriamanitray, rainy Jesosy Kristy zokonay malalanay, dia misaotra fanay masina, saotra Jesosy malalo. Amen. Soratsika Andriamanitra ry havana noho ny amin'izany afatra izay nozaray no atsika rehetra teo izany. Andeha hiaraka iombina amin'ny vavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindro, Andriamanitra velona ianao, ary porofony izany fahavelomanao izany dia miteny aminay mandrakariva ianao, mampafantatra ny sitraponao izay tianao hiainanay, izay tianao hitarihana anay, mba tsy hahatonga anay hivily lalana, hizotra ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana sanatria, fa hahatonga anay tena hitoetra marina anaraka ny sitraponao Andriamanitra. Mankasitraka anao Tompo fa ianao tokoa no nampiasa ny mpanomponao ho fitaovana maranitra teo am-pelantananao ka nanokatra ny vavany, nanendry ny lelany, nanome azy izany teny izany ho fiainanay tsiraray avy. Ampianaro izay Jesosy Kristy mba ho pakatoanao, hanaja anao ka tsy andà ny teninao Andriamanitra. Tsy hainay mandrakariva amin'ny mampiatra izany, tsy hainay mandrakariva ny miaina izany, koa izany no angatanay fanay masonao. Miasa tsy anatinay, ilay fovatonay, ilay fahazaranay sy fombanay izay manipaka mandrakariva ny teninao Andriamanitra, hovay hamboary, mba tsy hahatonga anay hamita tena eo anatrehanao Jesosy Kristy, mba ho tena ahafahanay koa Tompo manome voninahitra anao mandrakariva amin'izao herinandro masina izay diavinay ankehitriny izao. Homaninay ny fonay Andriamanitra Tomponay eo, akatoa ny lalànao Andriamanitra ary anaraka ny sitraponao. Andriamanitra, miasa manakira ty anatinay, mba tsy hoe hitsetsetra fotsiny zay, tsy hoe ompinona ny teninao zay dia tena tsapa hoe mahazo hery, fa rehefa aveo sanatria ho tsaingioan'ny voromanidina tahaka ny vonafafy teny amoron-dalana ny teninao Andriamanitra. Andriamanitra, mahatoky izahay fa ianao mihitsy no hanadio ny aty anatinay rehetra tamin'ny alalan'izany teninao izany, fa ny teninao Andriamanitra no manadio ny aty anatinay, dia hiaina tanteraka ny sitraponao mandrakariva izahay. Andriamanitra, apetraka aminao ary ny fiainanay tsiraray avy, raha isaintsaina manomboka amin'ity anio ity tokoa, ny amin'izay lalam-pijaliana sy ny fahoriana ny aretanao izahay, mba tsy ho zary tantara fandresy, tantara mahazatra anay fotsiny tokoa Tompo, izany ny aretanao sy ny lalana nolalovanao, ny jalianao mba hamonjenanay izany, fa ho tena hanova ny tantaram-piainanay, ny tantaran'ny firenenay, ny tantaran'ny ankohonanay, ny fanatrianay indray ny herinandro masina
izay ho arahanay na eto amin'ity onjam-peo dia avo masoa ity na any amin'ny toeram-piangonana zay ny fitianana ao anay tsiraray avy. Andriamanitra mipetraka aminao ny fiainam-pananay rehetra mihitsy, ataovy tena mandroso izahay, mitombo izahay ao aminao Jesosy Kristy. Engany mba ho maro tompony ho voakasika, ho voatsindrona ampoindray, ho tafahoana aminao raha nisy izay mety nangatsika hiverina hafana, angotraka amin'ny fanompona anao Jesosy Kristy sy ny fitiavana anao Andriamanitra indrindra. Raha nisy izay mety variana ho tairinao indray ka atsiaro mazava-dehibe ny famonjenao. Andriamanitra, raha nisy izay mbola tsy ny fanena, tsy nandray ny famonjena mihitsy, irenay fa amin'izao herinandro masina izao dia ho kasianao fanahy masina izy, ho tonga ho babonao ka hanantona anao andray ny famonjenao Jesosy Kristy. Dia apetraka feno am-pelantananao ary ny fiainanay tsiraray avy, apetraka feno am-pelantananao ary ny fanomponay tsiraray avy, apetraka feno am-pelantananao ary ny aminay rehetra izay fantatrao fa mahasoanay. Tanterao araky ny habe ny famondramponao ry tompo mpanjaka anay io. Ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy izany vavaka izany, ry Andriamanitray mpamonjinay. Amen. Ndray iarahantsika rehetra manandratra ankehitriny ny firana FFBM laharana fa 3:30. Tu
amarana izao fanompoam-pivavahana izao isika ziavana isoratsika ny tompo ny amin'izay nahafahantsika ny ombona teto ary isorako indrindra ihany koa ianao ny amin'izay nanekinao a ny ara-dalana tamiko tao anatin'izany zao ary ny afatry ny tompo ho atsika eto am-pamaranana izao ny lazain'i Jehova ahita fitiany anefitra ny olona izay sisa tsy maty ny sabatra andeha ka nome fitsaharana ho an'ny oloko tany lavitra no nisehoan'i Jehova tamiko ka nanaovany hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao izany amparitako ny famindram-poko aminao mbola anorina anao indray aho ka dia iorina ianao ary mbola iravaka mitondra ny ampongatapaka ao ianao ka hivoaka amin'ny di ny mifaly. Amen. Raisoariny tsodrano izay tonoina ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana. Hiaino anao anie Jehova amin'ny andro fahoriana. Hitondra anao any amin'ny avo anie ny anaran'Andriamanitra Jakoba. Hahatonga famonjena ho anao avy amin'ny fitoerany masina anie izy, ary hanohana anao avy any ziona. Hanomenao araka ny fonao anie izy, ary hatanteraka ny fisainanao rehetra. Ho tanterahan'i Jehova anie ny angatahanao rehetra, ary zay rino ny fonao, tsy mba ho laviny, ho aminao anie ny tompo, ho aminao anie ny fiadanany, mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny fizy dia voalefina noho ny fahatsotsika sy ny torotoroana noho ny elokontsika. Ifampijaliana nazoantsika fihavanana no namelezana azy ary ny dikapoka taminy nahasitranana antsika. Isaia 7:15 ny andininy 5. Herinandro masina 2:24 eto amin'ny radio Vaovao Maso. Androany Alahady ny sapandry notaria ny miaramila fahamarinana eto ara-miara-jatovo ary nitondra ny afatry ny tompo tamintsika ny mpitandrina Lazandrainy Martin filompanampy ny sampana fifoazana FUB FJKM.